Iray amin'ireo fifanarahana lehibe indrindra natsangan'ny vondrona afrikanina ho fiarovana sy fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy sy ny tovovavy ny protocole Maputo feno 17 taona rahampitso 12 Jolay izy io, izay mirakitra ireo sata afrikanina momba ny zon'olombelona sy ny vahoaka mifandraika amin'ny zon'ny vehivavy. Na dia isan'ireo firenena nandray anjara tamin'ny famolavolana ny protocole Maputo tamin'ny taona 3 sy 4 arivo azy Madagasikara, ary efa nanao sonia azy tamin'ny taona 4 sy 4 arivo dia mbola tsy nakatoaviny zany hatramin'izao. 10 Jolay 20 sy 4 arivo dia nisy ny point de presse niarahana organisation avy amin'ny société civile maromaro dia ny avy amin'ny Conseil national des femmes de Madagascar, ny avy amin'ny AWILIN na hoe African Women Leaders Network, dia avy amin'ny Women Lead Movement ary ny Génération Égalité. Ny votoatin'ny zavatra natao teto dia fankalazana aloha ny fahatelo amby roapolo taona nanaovan'i Madagasikara signature ny protocole de Maputo. Ny zava-misy anefa telo amby roapolo taona aty aoriana nanaovantsika ny signature ny protocole de Maputo io dia mbola tsy nanao ratification i Madagasikara. Amin'ny teny malagasy moa hoe fampanana kely. Ka izay no antony ny organisenay an'ilay fotoana androany ary tena niantsona ny mpanao gazety hoe mba hitondra ny teny fanentanana mba andraisana andraikitra ireo tompona andraikitra voakasika rehetra amin'izay ratification izay mba hirsoa ny firenentsika amin'io ratification ny protocole de Maputo io. Hita moa zany fa misy ny sakana natao ny firenentsika mbola tsy tody tany amin'ny ratification. Ampatsahivina koa fa misy 13 ny article atao anatin'ity protocole de Maputo ity. Voaresaka ny zon'ny vehivavy rehetra dia voaresaka ao ny zo ara-pahasalamana, ny zo ara-pananahana, ny zon'ny vehivavy hianatra, ny zo sivily sy politika, ny zo ara-toekarena. Ho fankalazana ny andron'ny rahampitso dia manamafy indray ny mahazava-dehibe ny aneken'ny fanjakana malagasy hankatoavana aingana ity protocole ity tamin'ny alalan'ny hetsika anarahana fanambarana nataony tetsy amin'ny lepaviatanina ny fiarahamonim-pirenena izay soloan'ny filan-kevitra nasionalin'ny vehivavy eto Madagasikara, ny coalition SDSR ao anatin'ny forum Génération Égalité, ny African Women Leader Network Madagascar ary ny Women Lead Mouvement Madagascar. Lesona azo tsoahana moa dia hoe tsika firenena afrikanina ny mitovitovy ny condition iainantsika. Raha ny condition iainan'ny vehivavy dia presque mitovitovy aty Afrika. Ary raha raisintsika ohatra fotsiny ny tao RDC hoe nanino izy tonga tao amin'ny ratification satria misy ny fiaraha-mientana amin'ny tokon'olona be dia be, ohatra hoe ny magistrat, ohatra hoe ny avocat, ohatra hoe ny médecin, ohatra hoe ny société civile, indrindra mitany amin'ny présidence-ny zareo, mitany amin'ny tokony andraikitra ny fanapahan-kevitra dia miara-mientana daholo zareo rehetrarehetra dia ny aina ny vehivavy ny mpitondra tany amin'ny zareo satria hitantsika tany amin'ny RDC misy ny ady misy ny violina be dia be ho an'ny vehivavy, misy ny herisetra be dia be ho an'ny vehivavy dia tena hoe nampiaka-peo ny vehivavy dia ny ainy ny mpitondra tonga tamin'ny ratification ny RDC. Ka zavatra ohatr'izany koa no mba hirariana eto amintsika hoe mba hiaino an'izay le fitarainana izay satria efa hitantsika koa ny herisetra amin'ny hainao aman-jery isan'andro eto Madagasikara mahazo ny vehivavy.